Maro tompoko dia izay ekipan'ny Météo Madagasikara indray no mandroso tokantranonao amin'ity alina ity manolotra ny arahaba. Dia mbola ny alina izay malefaka mandrakariva no mandrafitra ny toetrandro eto amin'ny nositsika. Tsara ihany koa ny manamarika fa maina ny andro amin'ny ankapobeny eto Madagasikara ato anatin'ny 3 andro avy. Na izany ary dia mila mitandrina ny mpampiasa ranomasina amin'ny morontsiraka avaratra atsinanan'ny Madagasikara iny fa mbola ho avo be ny onja ary ahery be ny rivotra. Dia izay no mikasika an'iny fa toy izao ny antsipiriany amin'ny toetrandro no vinavinaina amin'ny rapitso fa 9 ny volana septambra 2024. Saika ho maina ny andro manerana ny Madagasikara fa tsy mifatra Antalasy sy Analanjorofo ary Alaotra no ahitana orana malefaka ary ny faritry Melaka dia ahitana orana tandrivindraona. Ho amin'ny rapitso tolakandro indray dia toy ny orana malefaka ny faritra Sava sy Analanjorofo. Ifandimy kosa ny rahona sy masoandro manomboka amin'ny faritra Atsinanana, Vatovavy Fitovinany sy Atsimo Atsinanana fa ibalika be ny masoandro ny amin'ny faritra sisa. Tsy dia misy fihetsehany firy kosa ny maripana no tombatombanana ho amin'ny rapitso tontolo andro, afa-tsy ny faritry ny afovoantany no isy fidinany kely ary ny amin'ny farany herinandro no hiakatra kely izany. Ho amin'ny rapitso maraina ary dia 9 hatramin'ny 12 degré celsius ny maripana voatombatomana aty amin'ny faritry ny afovoantany. Ny morontsiraka Atsinanana sy Andrefana kosa dia mihoatra ny 12 degré celsius avokoa. Ho amin'ny rapitso tolakandro dia mananika hatramin'ny 4-30 degré ny maripana ambony indrindra. Hitantsika any amin'ny faritra Sofia iny, ny faritany Antananarivo sy Fianarantsoa dia 12 hatramin'ny 13 degré celsius. Dia raha mikasa hiampita ranomasina ianao dia tsara ho fantatra ihany reto manaraka reto: ibalika be ny masoandro amin'ny rapitso any Johannesburg, ifandimy kosa ny rahona sy masoandro any Milan, Comores, Maurice sy Nairobi ary Bangkok sy La Réunion. Anoram-baratra ny faritry Seychelles ary anorana malefaka ny faritry Paris. Dia izay tompoko lahy sy tompoko vavy no azo narosoantsika ho amin'ity alina ity. Mirary soanao hatrany izay ary manome fotoananao amin'ny manaraka indray. Veloma tompoko.